anandratana ny voninahitra ao kanefa na dia tsy mahitaka ny fomba ny any an-danitra ray fa tsotsotro zao ihany raha izy fa vokatra ny fonay ny fideranana manao hoe masina 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 Jehova tompony maro engy ny voninahiny tany rehetra amen. Andao hiteka mafy ho an'i Jesosy sika sotra Jesosy. Andao hitsoy ao anatin'ny fiderantsika vakitsika na salamy fatelopolo satria Andriamanitra dia tia hoderaina amin'ny olombelona zany ohatran'ny ratsy ny olombelona ny aokany tsy tia hoderaina fa tena toetra an'Andriamanitra mihitsy ny ary an'Andriamanitra zany ary anisan'ny zavatra halan'Andriamanitra ny maka ny voninahiny izay natonga ny devoly narodany tetỳ ambonin'ny tany ka noho izany andesika mbola hitoy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Andao vakitsika eny salamy fatelopolo hoe salamy fatelopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy aorinan'izay tsika dia andao hitsinjaka ao an'Andriamanitra mihitsy ny tena hidera azy amin'ny fonao manontolo fantatranao any tokantrano any fa tena fa tsy andronao mihitsy zao fotoana zao hoe hiderantsika an'izao Jesosy zao ny amin'ny fitahiny lehibe be da be amintsika ny hoe zay pasteur voan'ny coronavirus ary taminay reto azy angambany na ny tenako ary efa nandalova zany efa tratrany zany ny 20 Jona tsika niaraka farany taorinan'izay ohatrany samy milazo lazony teny fa nozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy ataoko hafa baraky ianao ary marina amintsika le hika manao hoe fa na inoko hiantra na inoko hidona rehefa manao iny ianao dia atao fitana anankiroa mihitsy mba mizesy tamin'ny devoly hoe tena tsy maintsy mandresy ny manam-pinoana fa na dia nandalo ady ary sika na dia nandalo fisedrana ary sika nisy tamintsika teo ambava hoana ny fahafatesana fa na inoko hiantra na inoko hidona na inoko hiantra na inoko hidona mandresy manam-pinony. Andao hiteka mafy ho an'i Jesosy sika ny salamy fatelopolo zao ny voalazan'ny soratra masina manao hoe anandratra anao a Jehova o fa nanintona niakatra ianao ka tsy natao fifalian'ny fahavaloko aho. Jehova Andriamanitra nitaraina taminao a dia nahasitranahy ianao. Jehova o efa napakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiaina tsy hita ianao, efa napody ny haiko ianao mba tsy ho isan'izay midina ny andavaka ao. Mankalazany Jehova ry olo masina ka midera ny anarany masina fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany nefa mandritry ny andro iainana kosa ny fahakasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina tonga ivahiny mialokalina fa noho ny maraina kosa dia misy fiobina. Andao hiteka mafy ho an'i Jesosy sika, andao iorakoraka ho an'Andriamanitra mihitsy tsika efa resy ny devoly. Ko maninona moa hoy ny soratra masina hoe ny fahatanoranao mody indray tony any zay teo voromahery rehetra mitsangana dia atao mitsotra tsara ny tanana anankiroa dia miaraka tsika manao hoe danse des aigles. Andao ary tout le monde est prêt? Attachez votre ceinture. Daware aiza dolo ny tanana maisy dolo ny tanana Alléluia Alléluia. Il n'avait pas du pays Israël a mangé les fruits et les champs, il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Ma vie est pareille à la vôtre. Aïe 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 aïe. Bienvenue sous sa poupée. Aïe 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 aïe. Vertige sous ses petits. Aïe aïe. Le poids ses ailes, le prend le pain sous ses pieds. Aïe 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 aïe. Ma vie est pareille à la vôtre. Aïe 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 aïe. Bienvenue sous sa poupée. Aïe 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 aïe. Vertige sous ses petits. Aïe aïe. Le poids ses ailes, le prend le pain sous ses pieds. Aïe aïe aïe. Danse, 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 danse. Célébrez, 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 célébrez. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas le chanter, comment ne pas le louer, crier Alléluia.
Ma vie est pareille à la vie. Qui est venu sous son coupé. Voltige sur ses petits. Le cœur ses ailes. Le bonheur quand tu sais plus. Ma vie est pareille à la vie. Qui est venu sous son coupé. Voltige sur ses petits. Le cœur ses ailes. Le bonheur quand tu sais plus. Quand je suis un aigle et que sur la paille de Goliath, j'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. La innocence que nous allons, les fous qui y a la férocia, un bien militant, tu sais si ça va. Et faut natural réaliser. Sur sa couvée, voltige sur ses petits, de quoi ses ailes, le brûle dont tu sais plus. Et la vie est pareille à Dieu, qui est veillé sur sa couvée, voltige sur ses petits, de quoi ses ailes, le brûle dont tu sais plus. Et Semua ikan yang terabur, sama manusia saya cukup tangan. Rehefa fantatr'Andriamanitra ny mombanao rehetra, ny hoavinao rehetra, aza matahotra, aza merikerika foana fa izy mampandresy ny adinao. Raha misy ankizy kely any nanala fanadinana, androany hariva hony délibération. Androany hariva raha ankizy kely ny délibération, dia hoy aho aminao hoe aza matahotra na merikerika foana fa tonga dia vidio ny gâteau dia ataovy ny fety fa efa afaka ianao e. Efa afaka hoy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao ary the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing.
mahafoan'i Jesosy sika sotrany miantso sika ao anatin'izay hira izay moa izy hoe amin'ny teny anglisy ane zany pasteur inona ny ainay amin'izany dia hoy izy mantsy aminao hoe manomboka miaina fotsiny fa isika io zao no voalaza soratra masina hoe ho vavolombeloko ianareo aiza ozy izy Jerosalema Jodia atraiza ozy izy trany barantany zay rehetra mino fa hoe zaranga rehefa afaka eto Jerosalema dia mba ho an'ny Jodia dia mba eny Andavamamba hono zany mba mitory fitenin'Andriamanitra fa misy manko tsy teo any Andavamamba aloha tsy teo any Andravoahangy tory teny fa teo any ambarantany fa zay manaiky hitory eo Jerosalema ho fanehoam-boninahitra an'Andriamanitra eo Jerosalema makeo Jodia dia makao Samaria iny lefa makany amin'ny province iny dia hoy zany manao hoe rehefa vitanao zany tsy mampaninona an'Andriamanitra amin'ny teny hoe ho alefaka any amin'ny farantany amin'izay mianara teny anglisy fa ho any eto amin'ny farantany amin'izay ho any Angleterre ho any États-Unis ho any ananina ho any ananina fa ny an'ny sasany hoe tsy efa manaka any an-dafy ihany dia tsy an-dafy andrefana dia tsy an-dafy avaratra ampy zay ny an-dafy tsy nanana sy an-dafy avaratra fa raha ho any an-dafy ihany ianao mandeha any any amin'ny farantany mandehana lavitra hitoro ny anaran'Andriamanitra manombo mianatra teny anglisy manombo mianatra teny anglisy na dia ay lovio fotsiny aza aloha ny hainao dia ampiaro amin'ny vadinao ay laovio dia raha tsy mitsangana izy maka an'le zavatra dia maneke fotsiny fa tiany ianao zay fa ozy Andriamanitra mantsy aminao hoe ho alefako any amin'ny farantany ianao mahatoky aky amin'ny kely io ataoko mpanapaka amin'ny be zay mino an'izany hitehaka mahafoan'i Jesosy andonge moa hoe eo ne ny vatotsika ifankahiteny vatotsika mba teneny eo akaikinao ifankahiteny vato saka hiteny vato fa ny problème amintsika rehefa mifankahiteny vato dia mifampiavinavina fa raha hitako any États-Unis ianao dia itsikitsiki kely ity afatonga any da hitehaka mahafoan'i Jesosy fa mariny zany raha mino ianao e ndaotsika hitoy ao anatin'ny fideran'Andriamanitra ety ambony tany ry havana ianao miondrika be mijery ny tany isan'andro io vovoka foana ny hitanao vovoka mena vovoka mainty vovoka fotsifotsy misy ve tsisy lakre angambany lavenina fa hoy amantsy aminao mitraka kely fa mahita vola eo ianao ary mahita vola ianao vola madinika no azonao eo 20 sy 50 fa raha amin'ny andrandran'ny lanitra ianao dia hozy amantsy aminao Andriamanitra manatsotra ny tanany aminao hitanao hoe ity zanako inona ny problemanao inona ny olanao dia izy andray anao anatin'ny olana rehetrarehetra ka izao aza miondrika amin'ny tany fa miandrandra ny lanitra rehefa any an-danitra any ianao dia hozy izy tiry ty hoe volamena lalanay paradisa ny lalana zay omeny tompo antsika ry havana ny paradisa zay omeny tompo antsika tsy paradisa taratasy azafady teny anao amin'ny eo ambanareo no ambonareo mandrabiraby anareo hoe ny paradisa omeny Jesosynay tsy paradisa taratasy io tsy paradisa vita amin'ny hazo io fa ino io vita amin'ny volamena andao hitehaka sirakoraka ho an'i Jesosy tao soka Jesosy volamena lalanay paradisa volamena suranay paradisa volamena jamanay paradisa volamena sezinay paradisa volamena lalanay paradisa volamena suranay paradisa volamena jamanay paradisa volamena sezinay paradisa ao fofotsika hoe tanana manotanatsika volamena lalanay paradisa volamena suranay paradisa volamena janonay paradisa volamena sezinay paradisa volamena lalanay paradisa volamena
Iskwana ni fasana za tinaka na zea. Iskwana ni fasana za tinaka na zea. Oh, Peluno. Oh, Peluno. Kuana personaliza azigoma feia. Telu anji munza izu takanea. Telu anji munza izu takanea. Oh, Peluno. Haleluya. Masina Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Manambahitsika androany ry havana. Saorantsika n'Andriamanitra be da be zany noho ny amin'ny fitiavany sy ny famondrapony. Ary dia tsy ho teneniko aminareo hoe iza le vahiny. Mety any amin'ny radio nareo dia aleo nareo ny hamatatra azy hoe iza azy zany olona izany, fa olona tsy vaovao amintsika izy. Isaorantsika manokana izy noho ny amin'ny fandavatenany sy fanatretenany tsy ho tenenay ny anarana fa andao hitehaka ho azy koa sika ho an'i Jesosy. Izy mitondra ny vatsim-panahy ao anatin'izany ary dia ao anatin'izany no ilazantsika hoe hainy tompo ny manao na dia ny mihoatra ny eritreretinao azy. Aza mieritreritra zavatra be da be anao fa raiso ao anatin'ity vatsim-panahy ity, atao anatin'ity toroteny ity, ao no anomboan'Andriamanitra anomezany izay rehetra tediavinao. Falazao fotsiny hoe hainao Jesosy ny zavatra rehetra. Ataovy amin'ny fonao manontolo zany ary miomana saditsika handray izany tenin'Andriamanitra izany.
apetrao amin'ny fonao ny tananao na ny misainao reradreraka io dia ilaza amin'ny finoana hoe hainao Jesosy ny zavatra rehetra. Hainy tompo eny ainy ny mandamina ny fiainako androany. Hainy tompo eny ainy ny mandamina mandaminizy eny ainy tena ainy ny manao mihoatra izay no fisitro eny ainy tena ainy ny manao ay araky zay tiny no vetivety riavana Andriamanitra dia Andriamanitra saro-patarana ary Andriamanitra mihoatra noho izay takatry ny olona. Andriamanitra ihany koa dia manositra voninahitra ho an'izay rehetra mila an'izany. Averiko indray mandeha izay mila an'izany, misy tsy mila an'izany androany ianao angatahako mihitsy na dia tonim-bavaka iray aza ao anatin'izany tonon-kira zany dia minao fahanovany fiainanao ray manontolo ao anatin'izany hoe ainy tompo ny zavatra iriny fonao otsika rehetra hoe ainy tompo fiainako androany ampitso mandrakizay Thank you.
ho an'ilay mpahay zavatra rehetra isika jesosy kristy no anarany miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo amin'izao fotoana izao ry havana dia faly hitondra ny vatsim-panahana dia fohifohy ihany azy amin'ny tian'io ity faly miaraba ny mpianatra fiderana fohibe rehetrarehetrarehetra izay fantatro izay tsy fantatro raha teo fa jesosy efa nahafantatra anao hatramin'izay faly miarabantsika any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika any dia miainga avetrany ny vatsim-panahy amin'ny tian'io ity ary hoentina mpitiavana izany aitsika ny tenin'Andriamanitra asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy fahadimy ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andininy fahadimy ambin'ny folo tapany ihany moa ny tena ho raisina fa ovaka itsika izany ny anaran'i Jesosy vetivety hoy ny soratra masina fa hoy ny tompo taminy mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'izay nytilisa sy ny mpanapaka ary ny zanak'Israely amen ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen vavaka isika ry havana Jesosy eo mame voninahitra anao feno zay fa in'Andriamanitra masina indrindra mahery indrindra ary ambony indrindra tsara indrindra deranao zay velonaina afaka miaino ny teninao zany tenin' zany mamelona anay ary zany tenin' zany mampijoro sy mampatanjaka anay fa maro no lazony zao fiainana zao fa rehefa ataon'ny teninao mijoro ihany ary zany ny fifaliana androany ampahery ny mpanomponao tsirairay avy ianao tenena Jehova o araka ny fombanao fa miaino anao zay mpanomponao rehetra amin'ny anaranao Kristy mahavonjy halleloia amen ry havana amin'ny lala rehetra amin'ny tompo fifaliana ny mitondra an'izao vatsim-panahy zao amin'ity fotoam-piderana izay raisana amin'ny mpiantsa fohibe eto taninan'andrano izao avy hatrany dia vetindresaka no resahana raha milazytsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe mandehana fa hoy ny tompo hoe fanaka voafidy izy zavatra maro sosina nolazaina amin'izany kanefa iaino ianao dia ianao no mahatsapa hoe zay ana zay sambory daholo raha azonao fa zany ny tena izy voalohany indrindra tao anatin'ity hoe fiderana sy ositry ny voninahitra ity dia tondram-bavaka ny tenanay dia somary ny teny ihany manao hoe rehefa tonga eo aho dia hiteny tahaka an'izao aho hoe fiderana hoe ho ambaniny ositry ny voninahitr'Andriamanitra zao mantsy tsy misy na iray aza mahavita manao fiderana raha tsy eo ambaniny ny ositry ny voninahitr'Andriamanitra zany no manambara fa matoy ny olona ray afaka midera aloha fanaka voafidy izy zay tsisy olona mamoaka feo zany hideran'ny tompo fa ny mpiady atsena mialatsiny fa betsaka ny mpiady atsena vao nahita avoaingana fa tena ozy hoe tena ohatrany tsy fanaka voafidy ihany zany feo mivoaka zany ianareo anamarina an'izany ary ny zavatra anankiray dia ty na dia nisy ary atao amin'ny soratra masina lazaiko ianao ninninona fahadalany Abrahama ninninona zavatra rehetra nanjoany Mosesy fa reny no atao hoe fanaka voafidin'Andriamanitra ninninona nahazo an Solomon reny no atao hoe fanaka voafidin'Andriamanitra ninninona zavatra nanjoa na dia i Petera azy teo anilan'i Jesosy reny no atao hoe fanaka voafidin'Andriamanitra ninninona nanjo na dia ilazyntsika hoe Tomasy ahoana ozy Tomasy za tsy mino raha tsy mahita dadabe Tomasy reny nefa dia fanaka voafidy avokoa mandeha amin'izay ary aty amin'ny fiainana ty aoriana inony aoriana io Saoly mpanenjika mafy, tena mpanenjika mafy ny kristiana
fa rehefa nandalo tamin'ny lalambe anankiray izy hoe iny Damaskosy nidina amin'izay ny anjelin'Andriamanitra teo ny nanomboka ny fifidianana azy ary zay ny natonga nyity tenin'Andriamanitra ity amin'izao asan'ny apôstôly 9:15 zao hoe mandehana fa inona ozy izy io Saoly io fanaka voafidy. Todika amintsika rehetra amin'izao fotoana izao matoa ianao tafalatsaka amin'io page io androany na page zay jerenao an'izao fiderana izao sy vatsim-panahy zao tsy mandehandeha ho azy ary tsy mandehandeha fahatany io koe za manana méga be da be nde ho tsapatsapaiko aloha fa matoa ianao tafalatsakeo fanaka voafidy ianao zay. Matoatsika midera tahaka an'izao petrapetraka ny répétition zavatra rehetra nandany vola mandany hery sy tanjaka fanaka raha tsy manaiky an'izay tsika dia ozy aho hoe nanoratra soratra fahatany ilioka raha nanoratra ny asan'ny apôstôly. Fa androany dia miteny aminao eo ambany ositry ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay ianao satria fanaka voafidy. Mandeha amin'izay ary aretina tonga dia tsy resaka zavatra betsaka mihitsy afa tonga dia miresaka ny ramatoa corona efa nambara fa féminin io madame corona namono analkisa teto ambonin'ny tany fantatsika izany na teto Madagasikara efa mananjatony tena manjatony ny maty fa matoa zasy ianao mbola velo loatra zao fanaka voafidy. Iza tamintsika moa ny tsy nangorohoro atramizao tsika amin'ny teny zao cache bouche ary ao anatin'ny cache bouche ane dia zao tsisy fantatra tsony zay moa mitarika fivavahana eny am-piangonana dia eo ampilipitra ny tena tsy manao cache bouche fa ny olona rehetra manao cache bouche tsy fantatra tsony tezitra ve reto mpivavaka reto mibotsina ve ny orony samy bindana ny molony fa amin'izao fotoana izao koa tsy fantatra tsony mitsiky ve izy fa ny masony sisa ahafantarana azy hoe toatra mba mitsiky ihany izy zany satria tehen'ny tenin'Andriamanitra fanaka voafidy. Misy koa amin'izao fotoana izao le cache bouche karazany maro sasany dia tena jejo mihitsy raha izay ny tenenana azy sady mitovy amin'ny akanjony assorti za moa tsy hitanareo zao inona ny cache bouche ko teo fa tsy hitovy amin'izao akanjoko zao kalongany fa misy cache bouche amin'izao fotoana izao tsy mahate hijery rehefa mandeha eny an-dalana ao dia misy sarin'olona be zay eto ambany eto sady mifoka sigara le izy efa hitanareo reny bangaridana misy volombava be mienjana le izy dia le sary le tena le olona ary ve iny sa iny dia ozy cache bouche bémol reny bémol inona zany bémol bemolitra nefa nge mba molitra kely ihany ngamba ny ao anatiny eo mba molitra kely reny vidiny tena za tena natahotra asora iny amina kosa aloha ny cache bouche ohatrany tsy voafidy asa aminao tsika mpanompon'Andriamanitra tiarino izy afatra vetrany ny olona rehetra zay miaino sy manaraka an'izao vatsim-panahy zao dia lazain'ny tompo fa fanaka voafidy afam-panadinana fanaka voafidy hotahin'Andriamanitra amin'ny fahasalamana fanaka voafidy ho amin'ny fahendrena fanaka voafidy andovany lanitra ary fanaka voafidy mihoatra noho izay eritreretiny azy no men'Andriamanitra azy. Ry havako fahalalàn'Andriamanitra io fa tsy fahafantarantsika olombelona inona no antony dia zao tsotra ihany raha manindraindra n'Andriamanitra ianao fantatra Andriamanitra zay manome voninahitra azy efa nilazaina teo zany Samuel zany ary zay koa zava-dehibe amin'ity fotoana ity hoe hain'ny tompo lay tsy hain'ny olona atao. Inona ny tsy hain'ny olona atao aminao? Voalohany indrindra be ny mpanilika anao marina zany sa tsy marina mamaly nareo zany tokantrano tena ty pastery ty koa ahoana betsaka ny miavonavona aminao betsaka mihitsy aza ny manondry molitra sanatria fa zay le fitenenana malagasy hoe nitondrotondry molotry ny kisozy ny nampizoga ny omby fa ny kisoa ny tokony hozogan'ny olona taloha mena atao amizoga sarety fa tonga dia ozy ny kisoa hoe io mantsy ny omby io tonga dia nizogan'ny olona ny omby
zany no mahatonga ny hoe eo anatrehan Jesosy zasenao efa fantany na ilitry ny olona ary na tondrotondron'ny olona molotra aza fanaka voafidy. Eo anatrehany zany tenin'Andriamanitra zany movenao tena mifikitra tokoa na mafy azy ny mandonanao amin'ny fotoana tahaka an'izao. Tadidio tsara fa minitra vitsy ohatran'izao hanovan'Andriamanitra ny fiainanao rehetra ao ambadika ity fotoana ity. Fa za mino zay tsy salama rehetra ninninna aretinao sitrana amin'ny anaran'i Jesosy fa fanaka voafidy ianao. Fanaka voafidy. Ninninna problemanao tady vady ve ianao. Za miteny aminao ty faraparany taona ity farany vao misy ventiny ho anao tsirairay avy tafiditra ao atokantranonao ao zava-tsoa rehetra ary aminomboka mamakivaky avy any an-danitra any malala ny loatranonao zany Jesosy zany. Fanaka voafidy. Zavatra anankiray dia tsotra. Raha misy olona mifidy raha makeny etsena izy mialatsiny fa sao dia misy tsipakeny ianareo toy ny lohany le miantonantony toy ny tsaikany le amin'ny tany tsy maintsy mifidy ny tsara ianao. Ary zay le izy rehefa tonga any an-trano amin'izay dia mamadibadika aiza le anina tary aiza le ohatr'izao tary loha mialoha zao no izy eo amin'ny Jesosy ianao sady saikany ianao ny lohany fa manoatra noho ny mpandresy satria hosorany voninahitra amin'izay fanaka voafidin'Andriamanitra riavana. Zany ny tady dio manomboka androany fantatra Jesosy ary io tsy aitraitra zay no marana anazy fa izao Paoly apôstôly nanambarany zany hoe izy dia fanaka voafidy izao tonga hatrany amin'ny fahafatesany io impiry any vaky sambo impiry any voakapoka intsivy amin'ny telopolo izy impiry any tsy efa nokapohina tokoa ary niatra tamiko daholo ny zavatra rehetra saingy mbola mitoetra ihany fanaka voafidy. Androany ary Andriamanitra ndray kosa Jesosy Kristy tompo ho an'izao mpiantsa fiderahana rehetra izao isy zavatra fantom-patenan'Andriamanitra ho anareo ary isy zavatsoa zay mpanaraka rehetra nyty vatsim-panahy ity amin'izao fiderana izao ho fantom-patenan'Andriamanitra ny tsara indrindra satria ianao fanaka voafidy tsara indrindra dia sady hitoetra amin'ny tsara ety an-tany hitoetra amin'ny tsara ny an-danitra ary andia lalana volamena mandrakizay ho an'i Jesosy ny voninahitra ary nino fa ny fahatsaran'Andriamanitra ho atafiny ianao mihoatra noho ny tamin'ity androany ity ka noho izany ndia ho indraindrayntsika Jesosy ary ho indraindrayntsika ny voninahitr'Andriamanitra ho azy mandrakizay zany mitoetra tsisy fiafarana amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raha io. Halleluja, amen. Ndao ary avetrako. Ainao zao iry zao fiderane tsy misy petra medika fiarovana rehetra tologasy indraindana Andriamanitra Alleluia sy masana merika hoazy ny fiderana tofatanany mandimekavimekamanabe indraindana Andriamanitra fiderane
Teka mafonje sosika asitsika urakuraka ho azy ho an'Andriamanitra rery any lampil loslunary sady manaroatra mangataka anao pasteur Misou pasteur Ray Aman-dreny Misou mba iaraka amiketo mba isotra an'izao Ray Aman-dreny zao ny fahafantarantsika amin'ny pasteur Tately izy no nitarika izao mpiantsa fiderana izao mba isorana be da be anao ny sampana moa ny asan'Andriamanitra ary dia mankasitraka indrindra satria ianao no nanomboka dia mba tohizanay pasteur Misou mity hafa mafy lohan'Andriamanitra tsika rehetrarehetra dia mity hafa mafy koa amin'ny pasteur Tately satria nansoratra masina ary milaza ny zanany tokony fanaja voalohany aloha dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra anao pasteur mitondra an'izay satroboninahitra zay nalefa ny ety an-tany fa tsara no mampafantatra antsika rehetrarehetra ihany koa fa pasteur Tately dia teto amin'ny mpiantsa fiderana fa ny zavatra tsy takatra ny saintsika mitomany ny zanany any Ambohidro satria manana talenta ihany koa reny ankizy ireny sady izany pasteur miakatra ny vavaka dia tsy nakaizy pasteur fa ohatry ny vatony kididi dia nakatoerana be ary dia manentana antsika sady satria ny anatiny izany dia tena hoe loharano mpiderana mety ritra ve ny loharano sa tsy mety ritra ny loharano ety an-tany mety ritra fa ny loharano avy any an-danitra pasteur tsy mba mety ritra izany efa manentana antsika sady ny antsika zoma alohan'ny fandraisana fa ny antsika any Ambohidro satria samy antsika ireo tandremo sao diso hoe ny anay ato amin'ny mpiantsa fohy be dia ny zareo ary mba hoy iray ihany izy rehetra makasitraka pasteur vitanao ny eto rehefa zoma tahaka izao cross be indray makany Ambohidro sady matanjaka tsika ny vokiny loharano tsy mety ritra makasitraka pasteur ho an'Andriamanitra ny voninahitra makasitraka anareo vady aman-janany izay tsy mamela azy ireny koa fa tonga teto kopakopaka be ho anazy telo mianaka eriariny ery makasitraka pasteur ay ve manako-tenenina ve mihoatra ny toriteny teo moa fa tsotra ny fitenenana hoe mahafinaritra ny fideranan'ny tompo dia tohizo arak'izay fameza-pahasoavana izay fanomen'Andriamanitra anareo tsirairay fa izay moa dia eny ambany vovohitra eny dia tonga amin'le fitenenana hoe eny ambany vohitra eny
dia sika menakavy eny misy vary eny misy ny vary eny misy ny fody eny misy ny ray lovy mazava ho azy fifaliana nasainareo androany manokana dia mazava dia mazava ny teny hoe fahasoavan'andriamanitra ny eo aminareo tsy rairay avy a dia mahombiaza hatrany an-danitra indrindra ny fiderana an' jesosy fa izay dia eo ihany a amin'ny fotoana rehetra izay efa mianaka moa dia mazava ho azy miaraka eo a amin'ny fotoana rehetra rehefa atsonareo dia tonga izay a tsy atsonareo tsy tonga izay a tsy fotoana anareo ny programma rehetra dia samy tahin' jesosy dolo ny any tokantrano a tahin' jesosy satria ho avy ny fotoana izay etsona ianareo ihany koa raha izay no tenenana hoe anaisy anareo fa atsika menakavy a dia ny fiangonana ny ambanivohatra dia tandremy tsara sao dia lalany ratsy mantsy ny mandehny a tany jesosy lavaka fa secondaire ny lalana mandeha makany dia jesosy ny momba dia ho tafian'andriamanitra katikatra dolo marina tokoa zany tsy hofina rano a azo fiara dolo zay tsy manana ary anana tomobilina dolo tokoa anana moto anana ary zany indrindra ho voninahitryandriamanitra zany rehetrarehetra izany ndao ary tahin' jesosy to tahin' jesosy pasteur tantely niaraka tamintsika teo a makasitraka n'izy telo mianaka tery ambany tery a satria androany eo ambany niositry ny voninahitra tsika koa mila famme voninahitra ka dia ho famezaka voninahitra an'andriamanitra sy famezana voninahitra ny mpanompony a iteka faraka izay mafy tsika rehetra hatrany tokantrano rehetrarehetrarehetra any a fa ho an'andriamanitra rerany voninahitra andao atsika itoy ao anatin'ny fideran'andriamanitra amin'izao arivariva ny 10 septembre izao ndao ary misy fiara lehibe satria fa voatsotrany teo hoe samy azo 4-4 daholo ny tsika rehetrarehetra mino an'izany ve tsika ohatra misy tsy minoko makalo permis ndao ale tonga dia mandiza dia atao voatrany hoe efa ao aminao papier automobile misy fiara lehibe toerana lehibe ary kosy manompole azoantoa ny family sakaolana ibiliby tena tsara sy mafinaritra itonalaozao aledanitra misy fiara lehibe naozay teande misy toerana lehibe ary kosy manompole azoantoa ny family sakaolana ibiliby tena tsara sy mafinaritra itonalaozao aledanitra ampidirony premier mianga ny tomobilany tonga mialady toerana ny voyady tanamasina ntakiady tsy hotraja le moterady efa velona ny moderany fona sy misole ny fiangonana no fiara permitina natsara efa tonga mialady toerana ny voyady tanamasina ntakiady tsy hotraja le moterady efa velona ny moderany fona sy misole ny fiangonana no fiara permitina natsara tomobile fa miaingy avli tomobile jesosy reny amin'ny chauffeur Jesosy no sofera, cristiano voyager, catequista, pastera, leiale, mesovera, Saka fatakana, mapea ratala, anarota, mitutana, patisosa, nafutuana. Jesosy no sofera, cristiano voyager, catequista, pastera, leiale, mesovera, Saka fatakana, mapea ratala, anarota,
hoan'ny Jesosy. Mitohy ny fidenanan'Andriamanitra tompoko azy tompoko avindao ary ho antsika rehetra dia ampahafantarina fa rapitso amin'ny anorona sasany izay tsy natratratra amin'ny voalohany a rapitso amin'ny anorona sasany a ao amin'ny radio rapitso ary afaka pitso rapitso amin'ny anorona sasany lahady amin'ny anorona sasany no miverina ao amin'ny radio 105.6 a izao a fiderana iarahantsika rehetrarehetra izao a ndao ary zokony zanaka dala. Tsara voa le zanaka dala fo le zokony ndraiky karaha io dia andeha afrene torana forisa Bye.
dia hafa mafy ho an'Andriamanitra tsika rehetra tompo. Raha pitsosika menakavy dia hiatrika ny latabatra masina ary dia io manampanahy ao anatin'izany tsika. Voalazany soratra masina teo fa fanaka voafidy ianao ary ny toyany dia zao hoe ho fitondrana ny anarany, mba ho fitondrana ny anaran'ny tompony ianao. Zao ny voalazany soratra masina ny amin'ny Isaia 4:8 hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Ianao ohatran'io zany hoe tena natsiaro arangafa nangatsika ara-panahy. Rehefa amin'ny fotoana ianao mangatsika ara-panahy dia tonga ny fahafambaraka. Rehefa amin'ny fotoana ianao tsy matsiaro mivavaka mangatsika amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra dia aza dino fa eo ny devoly miditra ary eo ny tonga ny fahafambaraka. Mety miditra daholo ny karazana trosa, mety miditra daholo ny karazana tsaiko, latsalatsan'ny olona, fanenjehan'ny olona, esoesy ataon'ny olona, tsy misy mahomby zay rehetra atao dia ozy izy ianao hoe tena zaranga farak'izay hafabaraka. Fa androany ianao raha hiverina eo anatrehan'Andriamanitra, raha hiteny amin'Andriamanitra hoe tena hanomboka hirehetra hafa izany fahazavany zao tontolo zao dia amerin'Andriamanitra, amerina ny voninahiny ao aminao, ho averina satrotra ianao ny voninahitr'Andriamanitra le tsy azo an'izao tontolo zao ho raisina, omeny anao zany. Manana hetaheta androany ka hiteny hoe Jesosy rehefa mivay eo io confinement io tena hiazakazaka amin'ny asanao tena hirehitra amin'izay le jiro atao anatiko ato, hanomboka hirehitra amin'izay le jiro izay nitsilopilopy. Fa androany Andriamanitra tena ataoko mazava zany eo imason'ny olona. Tsy efanao zany fa ny faly masin'Andriamanitra anao anatinao. Andao arehitritsika le jiro ao anatintsika ao. Tsy manina anao anatin'ny jiro ty na andohalika misy ny aza hiverina sy hibebaka eo anatrehany. Efa voarainay aty ny fangatahanao an-taratasy, efa voaray ao ary hoentina mbavaka reveo ny mpanompon'Andriamanitra dia hitondra mbavaka amin'izany. Fa mbola tsy lehibe noho ny fiverenanao amin'ny Andriamanitra aloha, ny fiverenanao amin'le hafanana voalohany aloha, ny olana zay nosoratanao tao. Fa ny olana zay nosoratanao tao efa hitan'i Jesosy zany. Areto ny jiro ao anatinao ao, areto ny jiro zay rehetra mitsilopilopy, mba tenao fahazavana ianao, tenao fahazavana mandrakizay eo amin'ny tompo. Anangatanana mihitsy nanao androany mba ho jiro ao Jesosy eo. Tao anatin'ny alina madio misy feo androany miantso anao, aokanao hifono anatin'ny toromasonao. Ao anaty alina mandinika andreny feonao miantso ahy ka hifono. Andreny feonao miantso ahy ka hifono. Ao anaty toromaso mahasodoka, ao anaty toromaso mahasodoka, misy tomanao ahy hitsangana io. Tao anaty rendrarendra-piaina mahasondrina no mitenenao mafy hoe azavarina, mitenenao mafy hoe azavarina, hiangaka mandeha tanterao any, tanterao miasa fanomponana ny rananao, miasa fanomponana tao anaty espiritu ny tenin'Andriamanitra ao anaty espiritu ny teninao manao
ao anaty espírito andriamanitra azavao ny azy aleto hita zay matoroky izy amterao de ho vita afafazo nolazanay tamreto reto fa fotoana fifoazana zao fotoana fitsakana zao satria fanaka voafidy eo anatrianao androany anao namono toromasom-pana rehetra androany anao nanangana ny maty rehetra nambaranay androany nambaranay androany taminao fa fotoana hitsangananao zao ndao dia ilazy ianao hoe tsy nandrean'izany antso zany ahako tsy fantatra ane zay ilatsika ty amboniny tany mety reveo mety rapitso tsy fantatra ao fa androany hoy ny tenin'andriamanitra hoe raha nananatra ny mpanoty ianao ka tsy nialy izy afaka ny rahanao ty ampahery anao an-trany ahako mitsangana ravako mitsangana ndro tonga eo amin'ny fitsarana tonga eo amin'ny fitsarana voalaza hoe tsy nisy nylazahany zany tsy nisy nanambarany zany fa nambaranay ianao ny marina androany raha hiatrika ny fitsarana ianao dia mba olona voavela hely koa satria nyrehitra ao an'andriamanitra ndo hitoy eo anatin'izany hiry zany tsika ndo mbola ho irayntsika zany hiry zany ilazana aminao hoe efa nisy teny nampitain'andriamanitra tany aminao efa nisy teny nampitain'ny fanay masina tonga ho potsofinao androany ao fahofahitanao an'andriamanitra natanaka ny roa mihitsy ny azy Sana
nahalalanao. Hitanay ny tao atsimo fa mbola manalavitra anao, kanefa dia nojerenay fotsiny ireny, ary izahay indray arany mbola niome azy ireny. Izahay indray no mbola niteny mafy azy ireny, ary mety nanozona mihitsy ihany koa azy hoe tsy mba azo ny lanitra ianao. Andeha isika ry havako, ifony eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity ora sy fotoana satria ity ora sy fotoana ity, satria izao sy anao mihitsy ilay tsy nanambara ny mazava. Hivavaka isika tompoko. Jesosy, mbola maro dia maro tokoa ny olona mikilikika ao anatin'ny tsy fahalalànanao, miaina ao anatin'ny fahaverezana, ary mandeha amin'ny lalana migodana mivarina any amin'ny elo any. Fa matetika dia iomezanay azy izy ireny, matetika dia mbola izay ary manosika azy ireny. Jesosy, tena mangororo ny fanahinay, raha mahatonga eo ambavahady ny lanitrahony izahay, ka injay misy fanahin'olona anankiray hoe fa naninona tsy nilazanao hoe, naninona tsy nambaranao azy Jesosy, nefa hitako foana ianao mandeha miazakazaka ny ampiangonana, tazako foana ianao henoko mihirahira fiderana ao atokantranonao, fa tsy mba nofo azonao tamin'ny torimasom-panahy koa, tsy mba nitaminao Jesosy. Ndreto izahay mifony eto anatrehana tokoa Jesosy, fa tsy mba nasehonay ilay mazava, ilay ianao taty anatin'ny fonay no ajambainay tamin'ny fomba mampanaonay Jesosy. Mbola nosaronanay tamin'ny fomba fiteninay, mbola nosaronanay tamin'ny fiainanay andavanandro izay tsy ahitan'ny olona, fa manana anao ilay mazava izahay. Toa mitovy ihany fiteninay, toa mitovy ihany toetray Jesosy. Indreto izahay miankoky eto pototry ny azo fijalianao, mamindra fo mamela heloka re Jesosy malalanay. Ka indreto izahay tompo hitsangana tokoa, ka hanazava ny manodidina anay, ary indrindraindrindra ny fanahy masinao no angatahanay, ampahery anay atanteraka izany, fa raha ny herinay nitanjaka tsy mahefa na inona na ino izay Jesosy, fa mila tokoa ny fanahy masinao mba olo mba hositra eo anatrehanao izay, manomboka izao ka ho mandrakizay. Dia manavao fanolorany teny izay Jesosy, fa andeha azakazaka tokoa hanonitra ny lasanay manomboka eo Jerosalema anay izany, dia mitary lalana manolora saina mba hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra, ny sitraponay izay ataonay. Misaotra Jesosy, dia misaotra anao ny amin'ny indrafonao hoe tsy mba olombelonao akory anie ka ho tofo mandrakizay, fa noho ny amin'ny anarako ianao dia hononoko ny fahatezerako aminao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Ka ho antsika izay mibebaka marina tokoa ry havana, molia an-tranony rainao, dia aza mivoaboaka ao tsony, fa mba ho tanàna atamanantsika rehetra ny tompontsika. Molia.
raitra ny eo an'andriamanitra irery any halleloia masina 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 jehova tompony maro eky ny vonany tandrehetra amen mino aho fa efa nody antrano dray daholo zao a dia tonga eo amin'ny fitondranam-bavaka andreto vavaka antaratasy reto isika ary mino izahay fa itsika ny tokantrano ihany koa dia efa mivonina ny amin'izany a dia izay olona lehibe ao atokantrano ao no mitondra izany entana izany eo anatrehan'i Jesosy mialohan'izany lefany a dia andeha hienotsika ty hira anankiray hira ny mpanompon'Andriamanitra anankiray izay narary ny coronavirus nefa tao anatin'izany no namangin'Andriamanitra azy teny amin'ny hôpitaly dia namoaka hira izy rehefa navoaka an'Andriamanitra tamin'ny fitahiana mahatretrika ao anatin'ny hira dia manoratra ny fangataham-bavaka tsika ny tokantrano sotra n'Andriamanitra tsika ao anatin'ity
dia rainay tokoa ny anaranao Jesosy, fa ny finoanay ny fangatahanay rehetrarehetra nosoratanay teo masonao teo anatrehanao dia efa novalianao sahady zany, ka izany no hiderana ny anaranao Jesosy. Mety ozy ngambany izay hoe ohatran'ny raha mangatsika ane izany valim-bavaka izany, tahaka n'ilay siny vato tamin'ny mariazy tany kany, nasainao nofenoana rano Jesosy, dia ohatran'ny tahaka n'izany ngambany valim-bavaka ny sasany, to rano tsy misy tsirony, to rano tsy misy lokony, ary mety be dia be zany na tamin'ny herinandro ty fotsiny ihany aza, eny fa na dia ny androany fotsiny ihany aza Jesosy, tao dia tao tokoa ny azakazaky ny fanahina, ny tebiteby, ny rotorotom-piainana, azakazaky ny aretina tao manosika, ny azakazaky ny tsy fisina sy ny maro hafa tsy voatanisa Jesosy. To nangatsika taminay zany rehetrarehetra zany, to tahaka ny rano tsy misy hanitra, tsy misy tsirony taminay iny fanirotoroto tao anatin'ny adi-piainana izay, ny rotoroto tao anatin'ny adiny tsaina izay, ny rotoroto tao anatin'ny adiny mpanahy mihitsy aza Jesosy. Fatsaronay fa rehefa niteny ianao hoe tovozy amin'izao dia niova ilay rano nangatsika, hay misy tsirony tsara loatra, hay misy lokony tena tsara dia tsara, ary misy ilay hafanany fitiavana. Ankehitriny ary izay Jesosy, indreto ny vavaka rehetrarehetra entina eto anatrehanao, ampianary fotsiny izay atoky anao ampianary fotsiny izay hanovo fahalalana avy aminao, hanovo fitiavana avy aminao, hanovo ny famindram-po avy aminao, hanovo ny fiadanana avy aminao, na dia toa heverinay fa raha mangatsika azy, fa ho hitanay fa lay tsara indrindra no efa nomanina ho anay tsirairay avy Jesosy, ary lay tsara ao aminao, ilay maharitra mandrakizay ao aminao, lay tsara ao aminao ifalian'ny olon-drehetra, ary izay mahita anay dia faly ravo sambatrianareo, hoy ny olona izay mahita anay miaina ao anatin'ny fitiavana anao Jesosy. Toloro ny fanahy masinao izay atoky anao, ny amin'izay valim-bavaka efa homanina ao anay tsirairay avy, ary saoranay anao sahady zany Jesosy, naiza misy anay, tonga eo anatrehanao soratananay, ary ianao no efa maly izany araka nindrafonao. Koa indreto izay Andriamanitra, manao fanekena vaovao eto anatrehanao indray, hanangana ny tananay izay tsirairay avy, fa tsy vadika, tsy hiova aminao, fa ao aminao ny tena misy ny fiainana, ao aminao ny tena misy ny fahasambarana, ao aminao ny tena misy ny fiadanana. Ho atany mafy fa tsy mahatananao, tehirizo ao aminao fa tsy mahatananao tena, dia ny anaranao Kristy mafakinana ny vavakany, sotra tompony fitiavana. Atanga com o cana de Jesus.
Sound
Jesosy ny taratasy ny soratanao mety tsy afaka nanoratra ianao no ny amin'ny antony maro samihafa mety aneritreritra fotsiny ihany mety amin'ny vavaka mangina fotsiny ihany lazanao hoe Jesosy zao ny fanekeko zao ny faniriako dia ampahery anao aho tamin'ny fiderana farany nataontsika teto be da be ny resy lahatra be da be ny jorovavolombelona fa novaliany Jesosy tsirairay avy ny vavaka tamin'ny taratasy ary mpanetretena ny mba ilazanainao fa rehefa tonga ny trano any zay rariva manomboka rariva anomboka iady ho anao tsirairay ny amin'ny taratasy ny soratanao mety tsy azonao androany fa ho azonao rapitso ho azonao rafakapitso aza velanao iady rery zay ivavaka sy tolona aminao fa ianao koa mahereza mivavaka mahereza mandoalika fa nataka ninona ny alehibeany zavatra ny soratanao tao anatin'ny taratasy tsy lehibe no Andriamanitra zany kely ny olanao mihoatrin'Andriamanitra ndao ivavaka manokana ho an'ireo zandry kely zay nanala fanadinantsika mety any amin'ny faritra any ianao mbola tsy tonga ny toronareo fa ivavaka manokana ho an'ny mpanala sebeotsika ivavaka manokana amin'izao fotoan'izao mba hisy asa ny fanahy masina mahagaga hisy asa ny fanahy masina mahagaga hiasa amin'ny notinao zandry malalako androany ny délibération sy ny rapitso ihany koa ny alatsinainy mivoaka manantena sy minofa efa voasoratra ao amin'ny boky ny afaka ny anaranao fandalo hitolona hisisika kely anatrehan Jesosy ho anao ray ireny mpianakaviana aza mitaitaina Jesosy hiady ho anao vavakitsika Jesosy io mety tsy voasoratra mety tsy afaka nanatitra taty am-piangonana fa ho tokantrano eo ny tsirairay no mivavaka Jesosy hitanao ny fanekena nataony tsirairay nanomboka tany amin'ny gizy madinika reo ray aman-dreny zay miaino an'izao fiderana zao manatrika an'izao fiderana zao amin'ny alalany ty Facebook sy ny YouTube ty Jesosy eo mba misisika kely zay amin'izao faraparany zao misisika kely hainao manko ny zavatra rehetra ary tena hainao zany mety nisy tsy nahasoratra mihitsy satria narary Jesosy tany amin'ny fanadinana tany mety misy voafafa mihitsy ny fitadiny teo ampanaovana fanadinana teo fa tsy tantaraina tao an-trano zany fa matahotra izy no esoesony mba misento ny zandry lahy kelinao mba misento ny mpanompo kelinao mba misento reto ray aman-dreny reto Jesosy ianao mipanapa-kevitra farany angatahako ny fanahy masina ho any amin'ny birao any angatahako ny fanahy masina ho any amin'ny mpitsara rehetrarehetra any Jesosy fa le ramatoa zay niady teo amin'le mpitsara tsy maro nahazo rariny androany Jesosy mba hanomezanao voninahitra ny reto olo reto ataovy mahita ny rariny Jesosy reto mpanomponao reto indrindra fa reto mpanompo kelinao reto sotra indrindra Jesosy tsy voataka ny vavanay satria fony fisainanay ianao ameno zany Jesosy malala ianao ameno zany ianao ameno zany ny fotoana eto no mifarana satria manapetra ihany indrindra amin'izao arivarivo zao fa ny fiarahanay aminao Jesosy tsy ho tapitra mandrakizay ankehitriny zay mahafaly anay manakambana zany vavaka zany amin'le tsara indrindra nampianarinao mpianatra ao fa izay manao hoe rainay o zany an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka le ny an-danitra omeo anay nio ny anina saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fankam-panahy famanafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen ho tanteraka aminao ane ny tsodrano zay tononiko amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay rehetra mindro sy mangetaeta ho tanteraka aminao ane zao tenin'Andriamanitra zao fa hoy Jesosy amintsika tsirairay avy fa ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana ary ataon'Andriamanitra ho lohany ianao fa tsy ho rambony tapitra treo amin'izay ny fahafambaraka tapitra treo amin'izay ny tondromolotra
tapitra treo amin'izay zay rehetra fandesoana ataon'ny olona fa manomboka androany raiso miosotro ny voninahitra avy any amin'Andriamanitra fa marina ny teny manao hoe izay manome voninahitra dia mba homeko voninahitra ihany koa ampidina niositra ny voninahitra ny aminao any Andriamanitra ampidina niositra ny voninahitra ny amin'ny fianakavianao any Andriamanitra ny amin'ny zanakao izay migadra io ivoaka ary dia olona be voninahitra satria nahita olona araka ny fony izy dia olona zay mpitera sy mpanandratra azy aza matahotra aza mierikerika foana ny momba antsika rehetra lehibe noho ny amin'izao tontolo izao lehibe ny momba antsika rehetra ho tanteraka tokoa n'izany ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Zay ny fotoanantsika androany fa milohany tena marana antsika azy dia andaontsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ireto fa lehibe ny Andriamantsika masina ny Andriamantsika isaorana sahady ianao naharaka hatramin'ny farany niaritra teo ambodiny radio teo amin'ny telefônina teo amin'ny ordinateur teo ianao tsy izay mijerenao teo fa Jesosy ho aminao aneny fahasoavan'ny Tompo dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy mitsangana ary lehibe ny Andriamantsika masina ny Andriamantsika andao hitehaka ho an'i Jesosy sika ataovy mafy ny tehakantsika ny tokantrano any asivorakoraka amin'izay fa Andriamanitra lehibe ny Andriamantsika
akora mafy ho an'andriamanitra fa manana fotoana izy ho avy ny fotoana mety refeo mety rapitso fa mahareta fa mifarany mamizarikay Ipajaima ifenako evavitesiny tontolony de miantsantso mafy hitany Egiptesiny tongolony masaisay fakapanaye miantsoantsy tapaka lazaiko anazy fa tsy vazivazy zao atsapake fa zaho manana fotoana atsapanandaritra tsy maintsy rasiko foana kantson'andriamanitra zaho manana fotoana atsapanandaritra tsy maintsy rasiko foana Manite, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Anzuni lupo, sotto i somi lupe, ma piazzate ti chiama, ma per tantare non mi va nientare. Matematica e babuni lupo ma tutuni buche lancia e canefa rallanza lanza e quelli manda chissà che sarò già paghe samana la puttana e io so bene danice si mangiura si buona Manite, samana na puttana, anza benedarita, si mangiura si cupona, azzurra de manite, mi parduca, somma pianduca, non fa fagnare, mi parduca, so tu gata, buche, la ura piacana samana na puttana azza benedetta si mangiura si cupona azzurra de manite samana na puttana azzurra de manite Ola mikui ny fiderana aza miolakolaka ianao aizarikay hoafavanombafaky toy Bye.
Jesosy oloanao Rano tamotamo frère. Na iolakolakaiza anao na iolakolakaiza tsy verina ny Jesosy anao. Zay. Atoko foana foana Jesosy salabe. Jesosy ro kapiteny izy mitarika ny aby sy mitolona raha misy dera raha misy laza dia aoka ho an'Andriamanitra irery any andao averintsika zay satria tsy misy ho anay zany aza mieritreritra anay eto ianao foany no manay anay eto raha zay nitadidinao fa Jesosy lehibe voninahitra tadidiana fa raha misy dera raha misy laza dia aoka ho an'Andriamanitra irery any ho anao Andriamanitra ny dera ho anao ny haja ho anao ny voninahitra mandrakizay 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 voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen ankasitrahana indrindra isika rehetrarehetra miara-ny salata ao anatin'izao fideran'izao ankasitrahana ny teknisiana ny tale ny radio fiotazantsoa ny départemental communication nanaiky nampita izao antsapideran'izao a tany amintsika tsiraray avy rapitso a tsara ny manamarika ary tsara ihany koa ny mampatsiahtsika rehetrarehetra fa fotoana ny fandraisana rapitso ho anao zay any an-trano a dia manaraka ny radio a amin'ny folo ora ao amin'ny 105.6 a manomana izay rehetra mofo-pandraisana sy divay-pandraisana ihany koa araka izay mampety anao any dia atao voninahitra Andriamanitra izany a veloma tompoko